Tomboky lasy tomboko vavy ampanajana indray no hitsidiana ny tokantrano amin'izao takariva ny sabotsy fa 12 ny volana aprily izao. Ampanajana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voango ny mpanao gazety teto amin'ny fahitalavitra matv amin'izao fotoana ny vaovao izao. Isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity moa ny akon'ny raharaha valomanana izay avy hatrany ary dia isantarantsika ny vaovaontsika amin'izao takariva izao. Tsy afaka nandray fitenenana natao ambositra nandritra ny fiaonam-ben'ny sampana sekoly Alahady eo anivon'ny sahany FJKM omaly zoma 10 aprily Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nandritra ny fotoana dia nodidina miaramila ity filoha teo aloha ity dia ho jerentsika ny fanadidina mahakasika izay. Raha tsy fiafarany dia ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tany ambositra raha nanatrika ny fiaonam-ben'ny sampana sekoly Alahady eo anivon'ny sahany FJKM izy. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny loharanom-baovao any an-toerana mantsy dia tsy nahazo nandray fitenenana izy no sady tsara ambiny. Voalaza fa nodidina miaramila ity filoha teo aloha ity. Tonga nanatrika n'ity kongresy ity moa ity filoha ity amin'ny maha-filoha-mpanampy azy eo anivon'ny FJKM. Raha ny fanazavana voaray dia nisy manam-boninahitra ambony iray nampatia anireo mpiambina ny filoha teo aloha fa tsy mahazo mandray fitenenana ity farany mandritry ny fotoam-pivavahana famaranana ny kongresy izay natao ny 9 ka hatramin'ny 10 aprily lasa teo. Talohan'izay fampatsehevana izay anefa dia fantatra fa efa nandray antso ny filohan'ny synoda FJKM Moronmany nangataka n'ity farany ny tsy andraisan'ny Marc Ravalomanana fitenenana. Tanoana amin'ny fitora maraina tanoany izany antso atarby izany raha ny fanazavana voaray ary avy amin'ny olona ambony iray eo anivon'ny fitondrana. Raha ny fitantaran'ny parlementaire akaiky ny filoha teo aloha ity dia betsaka ireo mpitandro filaminana nandidina n'ity filoha ity ary samy efa vonany isambotra azy raha ohatra ka ny nanitsaka ny baiko izy. Izao zavanseho izao dia iray andro tao aorian'ny fanambarana nataon'ny Marc Ravalomanana tao Anosy.